Vavaon'ny fahasalamana ndray kosa ary nanao fizahampahasalamana ireo marary efa voafantina teto Antananarivo ireo mpitsabo avy ao anivon'ny Mercy Chips itoy ohatra amin'ny Rampitso ity hetsika ity araka ity tato-baovao entindravaka Randriamanalina sy Mambra Samuel amintsika ity. Ireo marary 420 voafantina nandritra ny fizahampahasalamana voalohany no tanterahany mpitsabo malagasy teny anivon'ny hôpitaly lehibe 5 teto Antananarivo ny 4 sy 5 Desambra teo no niatrika ny fizahampahasalamana nataon'ireo mpitsabo avy amin'ny Mercy Chips androany teto amin'ny hôpitaly Manarapenitra Andotapenaka. Karazan'izy ireo zany dia ny maxillofacial zany hoe misy problème amin'ny tarehy, ny mety tumeur amin'ny tarehy io mety goitre, mety le sima na le lanilany misy lavaka zay ny ankabeazan'ny oraisiny eto androany. Dia ny amin'ny Rampitso satria roany ny fandraisana marary eto Antananarivo, ny amin'ny Rampitso indray open screening filazan'zareo anazy zany hoe io ho an'ny rehetrarehetra tsy misy an'le hoe olona présélectionné zany fa tonga dia ho an'ny rehetrarehetra fa limité ao anatin'ny maxillofacial ihany le zavatra atao zany hoe le tumeur amin'ny tarehy na le lanilany misy lavaka na le sima zay ihany no atao amin'io. Ireo olona voafantina eto no azo tombotsoa amin'ireo tolotra mikasika ny fandidiana maimaimpoana tanterahan'ny mpitsabo matianina avy amin'ny Mercy Chips any Tomasina. Ireo mpahazo tombotsoa no miantoka ny sarandalan'izy ireo fa rehefa tonga ny toerana kosa dia ny Mercy Chips no miantoka ny fandaniana rehetra mandritra ny fivainanana ny toerana. Ny any Tamatavy rehefa tonga any zany le marary voaray teto Antananarivo rehefa hoe une zany nandalo an'le sélection fandoana zareo zay atao amin'izao ka hoe voaray sy mahazo rendez-vous zany zareo dia rendez-vous io zarazara araka le problème miankina amin'le problème misy zany no azahoan'zareo rendez-vous. Dia rehefa tonga ny Tamatavy izy dia raisin'ny Mercy Chips an-tanana daholo ny zavatra rehetrarehetra zany hoe ny fikarakarana rehetra zany na ny sakafon'izy ireo amin'ny sambo na ny fanafody ny chirurgie mazava ho azy efa mamaim-poana raha teo. Nambatsahivon'ny Loli Anderson mpandrina an-tserasera anivon'ny Mercy Chips fa ireo asa fandidiana rehetra tanterahan'ny mpitsabo amin'izany sambo lehibe izany dia mikasika ny fandidiana ankapobeny, ny fandidiana ireo fitosana eny amin'ny tarehy sy ny tenda, ny ferina teraky ny famaisana, ny fandidiana ireo tsy fahatombanana any amin'ny tongotra ary ny aretina fistule obstétrique. Aoriana Antananarivo moa dia ho tanterahana ny 27 Desambra izao ny fizahampahasalamana sy fifantenana marary any Mahajanga ary ho tohizana ny Toliara zany ny 14 sy 15 Janoary 2024. Raha ny 15 Oktobra teo no tonga teto Madagasikara ny sambo be ny Mercy Chips dia aritra 7 volana kosa ny fijanonany eto ka marary misy 700 naverina fa azo tombotsoa amin'ireo tolotra fandidiana mamaim-poana tao. Marenda moa fa mampanao fampiofanana ireo mpitsabo malagasy eto anivon'ny hôpitaly Manarapenitra eto Andotapenaka mandritra ny 3 andro ny mpitsabo anglisy avy amin'ity sambo be ny Mercy Chips ity hatrany.